dia fifaliana ho andray any manona ny fiadanany tompo aminao sy ny ankonanao raha vavy sy ranadahy malala ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Tonga eto indray aho hitondra ny teny fampahirezana ho antsika tsirairay avy. Raha voatendry tokoa ny tenako hoe hitondra teny anjaranao no mitondra tenin'Andriamanitra dia ohatrany somary nitselatra kely namaky an'le message dia sao iny ihany dia ohatrany nanomboka tsy tafandrimandry dia nandritry ny alina dia Jesosy inona zany no teny omenao hoentiko indray dia fibebahana ohatrany misy miteny hoe fibebahana tonga indray ny apitso dia izay ihany no miverina dia rehefa teo ampamakina baiboly dia mijery tenin'Andriamanitra hafa hoe hoentina dia indray fa tonga ny message dia mbola tonga dia le fibebahana ihany dia isorako ny tompo fa nangataka amin'ny tompo hoe omeo ahy ary ny teny sy mandeha amin'ny maha-olombelona na fahaizana mandahan-teny na fahaizana soratra masina fa mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina. Amen. Dia hitondra tenin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy aho dia mino fa hovonina izao sy anao aoka samy hanokatra ny masom-panahintsika tsirairay avy hanomana ny fotsika tsirairay avy amin'ity androandroany ity mba handaitra sy hipaka amintsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra izay tiany ampitaina amiko sy aminao. Milohan'izany nefa dia tsarintsika hivavaka hametraka izany tenin'Andriamanitra izany dia aoka mihitsy mifanahy masina no hiasa. Jesosy malalo dia mbola velom-pisaorana anao indray ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra betsaka satria nomenao tombon'androm-pahavelomana izay tsy mba voavidim-bola mikarena ny fahasalamana izay namenao tonga amin'izao ora sy fotoana izao indray hitondra ny hafatrao. Eny Jesosy tsy mitsinina tsy mendrika ny anonona ny anaranao votsavava tsy mahay mandahan-teny Jesosy fa aoka mihitsy ianao no anendry ny lelako. Mila mifanatrianao fanahy masina mitenena tompo fa mihaino anao izahay ary ny asan'ny devoly izay tady handrobaka ny teny kosa dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mila ny fanatrianao izay Jesosy aoka samy hanana fifatohana indray izay tsirairay avy izay mandre izao teninao izao. Matoky ianao fanahy masina fa hiasa ianao ka dia ianao indray no anendry ny lelako fenoy ny ositry ny fanahinao masina ity mpanomponao izay tsy mahasoa akory ary dia tena tsy mitsinina. Matoky ianao Jesosy fa ianao no ampiteny indray ampitao amiko sy amin'ny raha vavy sy anadahy izay miheno izao afatra izao izay tianao ampitaina aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovako sy nandrahtako izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho jerevantsika izany androany dia momba ny fibebahana ny sotomboka ao anatin'izay dia hoe vonina hibebaka ve ianao anio. Amen. Vonina hibebaka ve ianao anio. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 7 dia ny 7:20 sy 20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa mibebaha ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary mba handrahiny ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy. Amen. Vonina hibebaka ve ianao. Tenin'Andriamanitra eto miteny hoe koa mibebaha ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Halleluja. Izay tenin'Andriamanitra izay indray no hoentina amintsika tsirairay avy. Eny raha vavy sy anadahy malala isany mety hoe hiteny ianao hoe miverimberina foana izany fibebahana izany
maheno an'izany tenin'Andriamanitra izany foana resaka fibebahana hatramin'izao dia fibebahana. Eny rahavavy sy anadahy, dodina amiko sy aminao Andriamanitra, vonona hibebaka ve ianao amin'ity anio ity. Ho ahy ny tenin'Andriamanitra dia ho anao izay mihaino ihany koa. Miverimberina eo antsofinao dia mety hoe efa mangididy sofina ny sasany, dia izay indray ilay fibebahana. Fa izao hoe tian'Andriamanitra izao sy ianao. Tsy hisy tiany ho very na dia iray aza. Fantatsika moa fa raha miala eto amin'izao tontolo izao dia lalana roa no mety alehantsika tsirairay avy. Na ianao ho any amin'ny elo fary miretrafo mandrakizay any ambanin'ny tany, na ianao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay nomanin'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Anao ny safidy. Misy lalana roa izay ampisafidian'Andriamanitra anao amin'ity androandroany ity, na fiainana na fahafatesana. Amen. Izany dia miverimberina amiko sy aminao ny fibebahana, ka vonona ve ianao hibebaka amin'ity androandroany ity. Andriamanitra dia milaza manao hoe tsy misy tiany ho very na dia iray aza. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay mbola averimberiny amiko, mety hoe ho leo indraindray leo hoe izay indray ilay fibebahana. Eny, averin'Andriamanitra foana, satria mety efa nihodina tamin'Andriamanitra, nisy efa mety niverina tamin'Andriamanitra, ary misy tena mbola tsy nahalala'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Ka miteny amiko sy aminao indray Jesosy hoe miverena eo anatrehan'Andriamanitra, mibebaha, satria eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe koa mibebaha ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Andriamanitra rery ihany no afaka manala ny fahotany tsirairay avy, satria tiany ho velona, tiany handova ilay fiainana mandrakizay efa nampanatenainy izao sy ianao. Ry hafana malala izay maheno izao tenin'Andriamanitra izao, ho avy tsy ho ela Jesosy, mampibebaka anao izy amin'ity andro anio ity. Aza tao toy ny fahazarana hoe tenin'Andriamanitra efa reko matetika, fa mbola misy zavatra tian'Andriamanitra takiana amiko sy aminao. Tian'Andriamanitra hibebaka izao sy ianao, araka ny voalazako teny amin'ny teny am-boalohany hoe lalana roa, na fiainana mandrakizay na ny amin'ny fahaverezana mandrakizay. Mbola manatsafidy ianao, mbola tonga aminao izao teny izao amin'ity andro maraina ity. Tian'Andriamanitra hibebaka, tian'Andriamanitra hanavao fanoloran-tena, tian'Andriamanitra handiny tena, tian'Andriamanitra hiverina aminy indray, ary hiroso lalindalina kokoa eo amin'ny famponan'Andriamanitra izao sy ianao. Amen. Mitodiha indray amin'Andriamanitra. Tsy avy antsony marina Andriamanitra fa ny mpanota mba hibebaka izao sy ianao. Ianao mety mieritreritra hoe ka zany efa mpanoty, ka izao ane tena miainao anatin'ny fanompontsampy, ka izao ane miainao anatin'ny fahazaran-dratsy. Tsy misy hevitra tsony amiko, tsy rahavavy sy anadahy. Io fahotanao io mihitsy no tian'Andriamanitra ho afahana amin'ity androandroany ity, fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra ao, miankina amin'ny fanapahan-kevitra. Tsy andahoanao izany Andriamanitra. Fa raha vonina ianao dia ho avelany ny heloko ao. Vonina Jesosy handray ianao amin'ity andro an'ity ihany. Aza mangatakandro ianao raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao momba ny fibebahana. Mibebaha fa mihaino anao izy. Ny mpanota mihitsy ny tian'Andriamanitra hanantona azy. Andriamanitra dia tsy mba manavakavaka izy. Ninona toerana misy ianao, ninona fiodiranao, ninona fiavianao, ninona couleur misy ianao, tsy manavaka anao Andriamanitra, fa tianao ary ianao io mihitsy ny tian'Andriamanitra hibebaka amin'ity andro anio ity. Izany dia miteny amintsika Andriamanitra, miteny amintsika Andriamanitra, aza lozanao mihodiny
aza ilozana mangatakandro, aza lozanao mivezivezy ety sy roa, tapaho ny hevitrao, tapaho ny hevitrao fa antso miantso anao Andriamanitra anio, ny hibebahinao, hisarahinao amin'ny fahotana. Aoka tena ho tafasaraka amin'izao tontolo izao ianao, aoka ho tafasaraka amin'io fahotana zay mbola mangeza sy mamatotra anao io ianao. Ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho antsona amin'ity andro anio ity. Aza be fialan-tsiny fa izao hoe tapaho ny hevitrao. Ary araky ny tenin'Andriamanitra isa rehetra manatonao izy dia tsy mba misy ho laviko mihitsy. Halleluia. Rehefa manatona an'Andriamanitra ianao dia vonina handray anao izy. Izany dia Andriamanitra tsaroa fa izy tsy mba manavakavaka izy araky ny voalazako teny am-boalohany. Ka vonina ve ianao hampandroso an' Jesosy amin'ity androandroany ity? Vonina ve ianao hanantona an'Andriamanitra? Jesosy Kristy izay nomboana teo ambony hazo fijaliana no tena hanafaka anao raha manantona azy ianao. Ary raha miaiky ny fahotantsika dia vonina Jesosy hamonjy hanafaka hanavitra atsika tsirairay avy. Noho izany dia aza tao anganongano. Misy mbola mametraka fanontaniana hoe tena misy marina ve ny elo? Eny, tena misy tokoa ny elo. Ho an'ny devoly rehetra sy ny forongony, izay rehetra tsy mba ny haino, izay rehetra nandany didin'Andriamanitra, ireo izay tsy nakato, ireo izay mbola niaina tamin'ny fahotana sy ny filibana. Ka rehefa tonga ny fotoana izay ialany ety an-tany, ety amin'izao tontolo izao ity, ka raha tsy mibebaka izy dia mazava ho azy fa ho any amin'ny elo. Fa ho an'ny olona kosa izay nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana, nanadio ny akanjo-panahiny, nanadio ny fitafim-panahiny, izany hoe nibebaka marina, ka tonga olom-baovao nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana, dia efa manomana ilay fiainana mandrakizay, manomana ilay toerana tsara indrindra Andriamanitra. Ka inona raha ny tianao? Safidio ara izay tianao, na ianao ho any amin'ny elo, hidradradradra sy hikikika hitomany, hijaly mandrakizay, miantso fahafatesana nefa tsy mahita, sa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, ilay tanàna perilasoa izay nampanantenain'Andriamanitra, izay fiadanana mandrakizay, fifaliana mandrakizay no hitanao aneny izany toerana izany. Anjaranao no misafidy. Mbola tsy diso ajary ianao. Raha maheno izao tenin'Andriamanitra izao vonina hibebaka ve ianao? Izay ny lohateny izay nosotompona tato anatiny ity. Vonina hibebaka ve ianao amin'ity anio ity? Atolory an'i Jesosy, atolory an'i Jesosy, atolory an'i Jesosy ny fiainanao, ny mombanao rehetra. Ary aoka ho tapa-kevitra ianao, hanana fanapaha-kevitra, ho tafasaraka tanteraka amin'ny zavatry ny tany, amin'ny zavatry ny nofo, amin'ny zavatra rehetra izay mety mbola mamatipatitra sy mangeja anao. Ry havana malala, mbola tiantsika Jesosy, miteny amintsika, aza ataoko sendrasendra fotsiny ny hainonao izao tenin'Andriamanitra izao, fa henoy tsara dia mandray salesina ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao, hoe hibebaka marina ianao. Tsy mandao anao izany Andriamanitra. Tsarofa Andriamanitra dia mihevitra atsika. Andriamanitra no mikarakara atsika. Mbola ety amin'izao tontolo izao tokoa itsika. Mbola tsy tanteraka, fa kosa miezaka ho amin'ny fahatanterahana. Dia aza be fialan-tsiny hoe ka izany hoe
marina ny fakapanahy zay mbola manelindelay manapa-fotsiny ianao hevitra fa rehefa manapa-kevitra ianao dia miditra tsehatra Jesosy manafaka an'io zavatra rehetra izay mbola mangetra sy mamatotra anao. Mety hoe mbola miaina ao anatin'ny fanompo-tsampy ianao, mety hoe anka ny asako ane mbola betsaka ny fakapanahy amin'ny asako betsaka ny zavatra maro samihafa zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny asako mihevitra anao Andriamanitra fa tapaho ny hevitrao, mila ny fanapahan-kevitra ao Andriamanitra amin'ity anio ity. Raha tsy mahasoa anao dia ialao fa Andriamanitra dia hihevitra sy hikarakara ny ankohonanao. Amen. Indraindray mety mbola manana fialan-tsiny hoe zany ka mbola mivavaka ihany fa ity zavatra ray mbola manaonao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Vonina hibebaka fenao, hiala amin'ny fahazaran-dratsy, hiala amin'ny zavatra maro samihafa izay mamatopatotra. Vonina handray anao Jesosy. Aza ataoko sendrasendra ny ainao izao tenin'Andriamanitra izao. Fa tian'Andriamanitra ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Tian'Andriamanitra tena hoe ho voavonjy ianao sy ny ankohonanao ary te handroso ao am-ponao izy. Te hanjaka tanteraka ao amin'ny tokantrano izay misy ianao izy amin'izao raha sy fotoan'izao. Asao Jesosy. Mandroso Jesosy hanjaka ao ny fiainako manomboka androany. Ary indraindray mety izany mba manompo an'Andriamanitra ihany isak'alahady mandeha mivavaka ihany. Eny, mandeha mivavaka ihany fa nefa mbola misy zavatra izay mbola tsy afasitan'Andriamanitra. Rehefa diso amin'ny zavatra anankiray rehefa diso amin'ny zavatra ray loha dia diso amin'izy rehetra satria masina amin'ny lanitra feno voninahitra. Any amin'ny vaovao isan-karazany ihany horohorontany hoe rivoza izany mosary fanimpanota mba tenin'Andriamanitra fo izay no netiko antsika androany dia vonina hibebaka fianao amin'ity anio ity. Aoko tafasaraka tanteraka amin'izao tontolo izao ary ny zavatra ny nofo ny zavatra rehetra izay tsy mampandroso ny zavatra rehetra izay mbola mamatopatotra dia izao hibebaho fa vonina hiainanao Andriamanitra. Tsy avy antsony marina ho Jehova fa ny mpanota mba hibebaka ary izay rehetra manatonahy sy mba misy ho laviko araka ny tenin'Andriamanitra. Izao sy ianao mihitsy no tian'Andriamanitra hanatona azy fa tsy ho laviny ka dia mino sy matoky aho fa vonina hibebaka ianao amin'ity androandroany ity. Halleluja, halleluja. Jesosy malalo dia mbola misaotra betsaka anao indray ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-ponao. Misaotra Jesosy satria tsy mitsatra ianao no miteny anay ary mampirisika sy mampatsiahy anay isan'andro san'andro ary tsampa hoe miverimberina ity teninao ity mampibebaka anay ny mba hiverenanay indray eo anatrianao Jesosy. Jereo izay tsirairay avy, jereo izay rehetra ny haino na ny gilatsofina mikasika izany fibebahana izany Andriamanitra. Aoka hiverina eo anatrianao, aoka hitodika eo anatrianao indray izahay Jesosy fa zava-poana ny fiainanay raha tsisy ianao. Eny Tompo, lalana roa tokoa no nampisafidianinao anay na ho any amin'ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny elo farimy rehetra avy solofary Jesosy. Te handova ilay lanitra, handova ilay fiainana mandrakizay izahay Jesosy. Noho izany dia mibaboka, mifona mamelany eloka tsirairay avy izay miheno izao tenin'Andriamanitra izao dia mamindrafo aminay kasiho izahay, vangio izahay, isa-tokantrano, isam-batan'olona izay maheno izao teninao izao Andriamanitra. Mino fa tsy tonga ho azy izany teninao izany fa tena tianao hibebaka ho tonga amin'ny fibebahana marina ny isam-batan'olona ny tsirairay avy na tanora
na kely na ny lehibe na ny antitra. Eny Andriamanitra misaotra betsaka satria tsy mitsahatra ianao miteny aminay. Makasitraka indrindra fa fitiavana lehibe zany. Mbola namenao sofina ny haino, nomenao tombon'androm-pahavelomana, zany hoe tsy maty tao anatin'ny fahotanay izahay, fa mbola novelominao ka nomenao izany teny izany indray fa melombelomana anay, ho fampatsehivana anay tsirairay avy, fa tokony hibebaka izahay Jesosy ahy. Misaotra indrindra Tompo malalany amin'izay teninao izay. Mino ny fanahy masonao fa ianao ny hameno ny banga rehetra izay tsy voalaza teto Tompo. Dia aoka ianao ny hamangy ny fony tsirairay avy, hamangy ny tokantranony tsirairay avy, izay rehetra na ny gila-tsofina na fotoana ny haino izany tenin'Andriamanitra izany, dia ianao ny niasa ka aneo ny voninahitra ao. Makasitraka indrindra Tompo. Haleluia. Misaotra fanahy masina ny amin'ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Nanaovako sy nanandratako izany vavaka izany. Makasitraka fanahy masinao. Misaotra Jesosy. Amen. Dia izay indray no tenin'Andriamanitra izay nampitondray ny Tompo dia mino fa samy nandray na izaho na ianao dia mirary soa antsika rehetra tahiny Tompo daholo.